Lafiny toekarena kosa eo ampiandrasana ny fepetra entitra entina mana ny olana dia mbola noho ny fandoavana ny etra amin'ity volana jolay ity ao anatin'ny compte manokana ho amin'izany ny sehatra tsy miankina raha ny fanazavahan'izy ireo nandritry ny fiaonany tampampalala vaovao androany. Mahatsapa ny vondry ny mpandrarà fa mbola tsy mivoatra ho amin'ny fanafianganana amin'ny fivoahana amin'ny krizy izay antoka ho amin'ny fanarenana ny fandrarahana ara-toekarena ho amin'ny famoronana sy fitandrona ny asa ahafahana mampiakatra ny fahefa amin'ny vidin'ny mpiasa sy manatsara ny fari-piainan'ny mponina ny zava-misy ankehitriny. Nanapa-kevitra izy ireo fa mbola hanohy indray ny tsy fandoavan-ketra ao anatin'ny kitapo bolam-panjakana ary mbola handrotsaka izany kosa ao anatin'ny compte manokana ho an'ny sehatra tsy miankina. Ka stationerina nisy ny sasany ny orinasa sasany satria mitenena mandindra ambony hoe TVA fotsiny dia lasa nisy IR izy nisy IRSAR izy nisy etra hafa akoatra ny droit d'enregistrement dia izao zany ny atao dia ny tena votoatany zany le hetsika dia le TVA ihany fa misy fantatra hoe misy orinasa sasany afaka manao ny hafa dia letra hafa dia manao izy satria ndraindray koa misy olana le IRSAR ohatra amin'ny le orinasa momba ny hoe anaova ny multinationale dia mbola mifandraisy lahatra zay ny hitanay tamin'ilay vokatra teo hoe mahavelomporanay dia izao hoe reny ny vokatra nefa ny fifandraisana sy serasera tsy dia tsara ary koa zay tsy dia nanao ezaka fifandraisan-dahatra anatiny dia izao zany zay hiditra amin'izay hoe azavaina tsara izy hoe araka ny voalazany namana rehetra teo hoe tsy resaka politika mihitsy ny atao fa resaka hoe ahoana ny ahafahanay manao fandrarana amina sehatra mazava. No antitra an-terina ireo fa tokony ho fantatra farafaharatsiny ny daty anaovana ny fifidianana mba hiverenan'izy ireo indray anefa ny etra eny amin'ny fanjakana. Mahatratra raitaprisariareo izao ny vola izay tafiditra ao anatin'ilay compte manokana ho an'ny sehatra tsy miankina raha ny nambaran'ny mpikambana ao anatin'ny fiombonan'ny mpandrarà. 4 miliara ariary eo kosa no voalaza fa banga ao anatin'ny kitapo bolam-panjakana vokatry ny tsy fandoavan-ketra ataon'ny sehatra tsy miankina izay. Misy raha ny voalaza ireo manaiky ny anefa sazy na ny penalité izay ray isan-jato miampy ray hetsy ariary isam-bolana. Voalazan'izy ireo fa mbola mitony fanaovana takalonainan'ny orinasa noho ny fizarazarana sy tsy fifankazahoana ara-politika any ka manjary tsy hita ny lalakomban'ny mpandraharaha. Vokatra izay dia lasa mitombo ny masokarena eo amin'ny fandrarahana ary mbola hiaran'ny contrôle fiscal koa izy ireo izay mifanohatra tanteraka amin'ny tontolo sarotra iainan'ny fandrarahana misy amin'ny sehatra tsy miankina raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Ireo mpikambana eo anivon'ny fiombonan'ny mpandrarà ao amin'ny sehatra tsy miankina dia manamafy ny fanairana ireo izay manana andraikitra amin'ny famahanan'ny krizy mba hikaroka vahaolana aingana ho tombotsoan'ny rehetra.